Ny coalition des radios sy nietsika tantsorika Covid-19 dia manolotra ho anao. Angano arirarira. Ireo biby hafahafa. Angano nosoratany Aricom Sarandry. Indray andro no niaraka tamin'indray ny avy tany ambanivohitra Lita. Lavidavitra ihany ny lalana satria nandeha tongotra ora maromaro izy ireo nitety loasasy avoana. Rehefa nandeha teo amin'ny tampon-tanety iray izy mianaka dia taitra tamiko Lita. Nihika mafy sady nandositra izy. Fa misy inona? Hoy indrainy taminy. Misy biby aho. Hoy Lita mbola sepitra sy natahotra mafy. Tsy naharitra indray fa nijery an'izany biby izany. Akory ny atairany fa indreo tokoa biby lava kely maro be eo amoron-davaka. Andao andeha fa maro an-davaka ireo, hoy izy tamin'ny Lita. Andao vonoina fa mampatahotra, hoy Lita sady nakavato izy mba hitoroahana azy. Tandremo fa tsy azo atao mamonomono biby, indrindra fa ny maro an-davaka, hoy ny iray ny nandrara azy. Fa nahoana? Hoy Lita nanontany. Dia nitantaraindrainy taminy momba ny maro an-davaka. Nisy rangahy no niasa tany teny Tsaha. Nahita biby lava kely iray izy ka notombohany tamin'ny angady. Maty le biby, kinanjo, nivoaka daholo ireo namany rehetra tao anaty lavaka nanenjika an'ilay rangahy. Nandositra noto tany an-tranony izy, kanefa tsy namelan'ireo biby maro be raha tsy hitany, ary nokekeriny izy rehetra ka maty foana velany. Natahotra ny orikotra Lita raha nandre an'izany. Saika nenjehan'ireo maro an-davaka ireo koa izany raha namono azy teo, hoy Lita nangofotra. Izany no antony tsy hamonomonona biby fahatany, hoy ny rainy. Maro ireo biby mananjina tsy azo vonoina fa mampidi-doza. Ao koa ireo biby tokony harovana toy ny gidro sy ny sisa. Tsy afaka atao an-tsainy Lita ny resaka momba ny maro an-davaka iny. Fa no ny alina hono dia nahita biby anankiray izy. Tsy biby lava tahaka n'ilay hitany teny Tsaha nefa ilay izy, fa boribory toa misy tsilotsilo manodidina azy. Mampiorikotrana na mijery azy aza. Tampotampoka teo hono dia zara roa le biby. No ny kelikely indray dia mbola ny zara roa avika lasa efatra. Dia ny zarazara tahaka izany foana izy ireo ka no ny farany lasa maro be tsy hita isa. Nanatona ny Lita ireo biby hafahafa ireo ka nandositra izy. Tsy namelana izy ireo nefa Lita fa ninjeny hatrany ary hoy izy ireo taminy. Avy aloha zahay mba hiditra ao anatinao. Tsy mahazo miditra ato amiko ianareo, hoy Lita vao maika natahotra mafy. Tsy maintsy miditra ao zahay, hoy ireo biby mbola nanatona azy. Tsy mahazo makato amiko anareo, hoy Lita nihika mafy sady nandositra ihany. Tsy nanaiky nefa ireo biby hafahafa ireo fa nipetaka teo amin'ny tanan'ny Lita sy ny fitafiana rehetra nanaovany. Niorikotra tanteraka Lita nahita azy ireo. Izy ireo koa tsy nitsahatra mbola niantombo isatrany. Ary ny tena losa dia efa feno azy ny toerana rehetra manodidina ny Lita. Ka ahoana? Mbola andany idirana ihany ve ianao? Hoy izy ireo tamin'ny Lita. Tsy manaiky ahy e, hoy Lita nitomany. Tsy sarotra ange fidirana eo fa eo amin'ny vava sy ny orona ary ny maso fotsiny e, hoy ihany ireo biby hafahafa. Apetrao vetivety eo fotsiny ny tananao dia efa tafiditra izay. Tsy manaiky ahy e, tsy manaiky ahy, hoy ihany ny antsoantson'ny Lita. Ampidiro any anatin'ny olon-kafa ary izay, hoy indray izy ireo. Efa eto aminao sy eny amin'ny toerana rehetra eny izay ka izay olona mandalo eny na fampikasika kely fotsiny aminao dia tsy maintsy hipetrahanay. Vao mikasika fotsiny amin'ny vava ny tanana na misikotrorona na mikosoka maso dia efa tafiditra izay. Any anatinareo olombelona manko ny tena mampatanjaka sy mampitombo maro be anahy tahaka an'ireo maro an-davaka efa hitanao. Vao maika ny ororo mafy Lita raha nandre an'izany satria mety hidiran'ireo biby hafahafa ireo avokoa izany ny fianakaviany sy ny mpiara-monina rehetra aminy. Dia ho lasa maro be tahaka ny maro an-davaka tokoa izy ireo rehefa tonga ao anatin'ny olona. Tamin'izay anefa dia nisy ngabe iray nipotra tampoka teo akaikin'ny Lita. Nitondra lamba kely fanampenam-bava sy orona. Nomeny an'ny Lita ilay lamba kely ka hoy izy. Tapenao amin'ity ny vavanao sy ny oronao mba hanakanana an'ireo tsy hiditra ao. Aza mikasika tarehy mihitsy ihany koa aloha fa mandehana manasa tanana amin'ny rano sy savony dia soloy koa ireny fitafiana nanaovanao ireny ka sasao na azo amin'ny masoandro fa ny hafanana sy ny savony no anisan'ny mahafaty an'ireo aingana. Ka raha mamono azy ireo ve tsy vao mainka enjehany tahaka ny ataon'ny maro an-davaka,
hoy lita natahotra. Tsy mitovy amin'ny maro andavako ireo fa tena mila vonoina aingana mba tsy hiparitaka. Hoy Laingabe. Raha tsy maty ireo dia hitondra aretina sy mety hamono olona marobe. Dia notapena ny lita tamin'ilay lamba kely tokoa ny vavany sy ny orony ka tsy tafiditra teo ireo biby hafahafa. Nosasany tamin'ny rano sy savony keo ny tanany sy ny fitafiany rehetra ka maty avokoa ireo biby nipetraka teo. Na izany aza nefa mbola natahotra ihany lita satria maro be ireo biby mipetraka eny amin'ny toerana rehetra eny miandry an'izay olona andalo. Hipetrahandreo koa ve zao dada sy ny eny raha mandalo eo? Hoy lita nanontany an'ilay Laingabe. Tsy mifidy na iza na izy ireo. Hoy Laingabe. Na lehibe, na kely, na antitra, na tanora, na mahantra, na manan-karena dia hipetrahany sy hidirany avokoa rehefa tsy mitandrina. Ary ny tena loza dia biby tsy hita maso ireo, fa ianao rery zao no mahita azy eto. Tsy misy mahita an'ireo daholo zany ny olona rehetra rehefa mandalo eo. Hoy lita natahotra mafy. Eny, tsy misy mahita azy. Hoy Laingabe nanamafy. Dia ahoana ny ahafahan'ny olona mandositra azy? Hoy lita niorooro. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana sy ny fiarovan-tena. Hoy Laingabe. Asevo manao tapombava tahaka anao avokoa izay olona rehetra mivoaka ny trano dia asevo manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony. Rehefa miverina hiditra ao an-trano izy dia asevo manolo ny fitafiana nanaovany aloha vao miditra ao dia sasana na atapy amin'ny masoandro avy hatrany ireny mba hamono an'ireo biby ratsy ireo. Dia nasainy lita nanao tahaka izany daholo ny rakizy ny olona rehetra tao an-tanàna ka tsy nisy tafiditra ireo biby ratsy hafahafa tsy hita maso ireo. Angano arirarira. Ny coalition des radios sy ny hetsika tantsorika Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano arirarira.